Falitafaraka amintsika indray manaraka ny vaovaon-tsary ny televizana malagasy amin'ity alahady hariva ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Manasanao indray anaraka hatramin'ny farany vaovao ary izara roa ny vaovaontsika androany amin'ny tapany faharoa isika dia anasa vahiny manokana iresaka ny trangana fahaverezan'olona izay niseho tatoato. Aorian'izay ihany koa dia izy fandarana manokana ihany koa anasana ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fa ny ampahafantarina antsika amin'izao fotoana izao aloha dia ny vaovao nanamarika ny androany. Alahady ny andro makany am-piangonana ny ankamaroan'ny olona ary tany Morondava ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Vady nanatrika ny lamesa fametrahana ny évêque mpanampy ny diocèse-ny Morondava dia ny Monseigneur Jeannot Martial Andrianandrainy. Nandritra izay lamesa izay no nanamafisany anso any fiangonana rehetra manerana ny nosy hitondram-bavaka ny firenena indrindra andravana ny asaratsindreo mpangalatr'olona anampy ny fitondram-panjakana izany. Isabelle Juda Celestine sy Andro Marson no mampita izay vaovao izay avy any Morondava. Ny arahaba amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy ary ny rarisoa amin'ny andraikitra izay sahanina dia ny hamerina ny ondrin'Andriamanitra ao ambala ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay niatrika ny fankamasinana ho évêque mpanampy any évêque Jean Martial Andrianandrainy aty amin'ny renivohitry ny faritra Menabe ny 2020 ny volana Jolay taona 2024. Nandrisika ny fiangonana hivavaka ho an'ny firenena izay mandalo zavatra hafahafa tsy no ansaina izy nandritra ny kabary. Mbola manjaka ho izy ny asany maizina eto Madagasikara koa tsy vita ny fanjakana samirery izany fa andao ifanontana. Iarahaba amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana ny évêque Jeannot Martial Andrianandrainy. Miarahaba azy amin'izao fotoan-dehibe androany izao dia miraro soa azy amin'ny andraikitra lehibe izay nomen'Andriamanitra azy ny andraikitra lehibe izay voatanisa teo dia ny tondra ny ondrin'Andriamanitra rehetra amerina ny ondry izay efa very ao ambala ary hitondram-bavaka indrindraindrindra atsika aty amin'ny faritry Menabe fa indrindraindrindra ty firenena malagasy izay mila hoentinam-bavaka isan'andro ity. Miarahaba koa ny diocèse ny Morondava izay nahazo évêque vaovao. Eto dia hitodika amin'ny église sy ny fiangonana rehetra andrisika atsika rehetrarehetra hivavaka ho an'ny firenena. Mangataka tena mangataka izao ny fotoana ilan'ny firenena vavaka satria mandalo fotoana hafahafa ny firenena amin'izao fotoana izao zavatra tsy noho ny saina mihitsy ny mandatsaka ain'olona noho ny fitiavakarena, fitiavatena, fitiavana ny fiainana izao tontolo izao. Izay ny angatahako fivavahana ho an'ny fiangonana sy ny église rehetrarehetra hivavaka mafy ho an'ny firenena malagasy. Tsy vita ny fanjakana samirery izany fa ilana ny fanovana toe-tsaina sy ny ara-panahy koa mila fanavaozana arainasa izany rehetra izany ho iatrany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Manotrona azy aty an-toerana ny mpikambana avy eo anivo ny gouvernementa izay tarina Andriamatoa Premier Ministre Mvady ary nahitana ireo olom-boafidy sy ny olom-boatendry ary ny mpino kristianina. Hitantsika tamin'ny sary teo ary nanaitra ny maro tany Morondava ny fanaovan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Vady ny fitafiana malagasy, fitafiana manandratra izay malagasy izay tao anatiny ny fotoam-pivavahana iny ny filoha rahateo moa efa namoaka didim-panjakana ny amin'ny anaovana izay fitafiana malagasy izay rehefa azo maka mampiseho modely ho an'ny malagasy rehetra izany izy ireo tao anatiny ny fotoana iny ho an'ny androany alahady ny amin'izay fanaovana fitafiana malagasy izay fanandratana ny malagasy.
izay ny amin'iny fa anisany trangana palahelo ny sio tany Brickaville kosa nisy tanàna iray manontolo indray levon'ny afo tao amin'ny commune iray antsoina hoe Ambohimanana misa 23 ny tranomay olo iray naratra sady nisy fahamaizana ka efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy moa izy amin'izao fotoan'izao very fanambola velona tahaka ny valala voatango amin'izao fotoan'izao ireo traboana tsy izay sitrihana sy sarangodana ka dia manao antso fanampiana amin'ny fanjakana sy ny mahalalantanana rehetra izy ireo araka ny fampitam-baovany Emile Jocelyn solitenan'ny televiziona malagasy any Brickaville. Mahay lasa lavenina avokoa ireto trano 23 eto amin'ny renivohitr'ny commune Ambohimanana Brickaville ka trano misafity monja sisa no tsy lanin'ny afo. Voalaza fa olana ara-teknika teo amin'ny bateria sy ny panneau solaire tamin'ny tokantranon'olona iray no nahatonga ny firehetana. Tsy voafehy izany ka nianaka ny afo. Nanampitrotraka sy nanafaingana ny firehetana ihany koa ny fisiany tahirin-tsoloka maromaro tamin'ny tokantranon'olona izay mampiasa motopompe amin'ny fitrandrahana volamena ireny. Zara raha misy entana tafavoaka fa ny aina aloha ny ezahana navotana tsy ho may. Goavana ny fahampotehana satria ny tanàna iray manontolo mihitsy no lasa mangazaza tahaka izao. Raha ny fanisana nataony ny tapany maraina teo dia manodidina ny 2.700 ireo olona traboina tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao. Ny zaza amam-behivavy napetraka amin'ny sekoly sy trangobongo. Ny vatan-dehilahy matanjaka kosa voatery tsy maintsy manao tafilanitra amin'ny alina. Manoloana ireo rehetra ireo dia miantso ny fitondram-panjakana fanavaozana ireto traboina mba hitondra fahampiana ho azy ireo satria tsy misy na sakafo hohanina fa may avokoa. Zaho no lefitra ny ben'ny tanàna voalohany aketo amin'ny tampon-tanànan'ny Bomana. Potoka tanteraka ny tanànanay teo tamin'ny resasagny omaly dia nitranga ny afo. Tamin'ny trano etage ambony zany no ny navian'ny afo voalohany dia tsy tanany tanàna satria may gory aby sy ny tanàna jiaby satria toerana somary teritery dia may ny trano. Dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana mahefa satria zay ty dia anisan'ny sahirana tanteraka ka miangavy ianareo ny sakafo moa zany tegna tsisy aty aminay, ny trano ialofana tsisy satria efa hita fa may tanteraka ny tanàna ka mangataka aminareo filoham-pirenena sy ny fanjakana mahefa mba hagnampy anay amin'ny commune Ambohimanana. Ohatra ny naky izao dia lamba hitafian'io ny sisa atao fa ny tandragno dia may aby ka miangavy ianareo ny fitondram-panjakana mba hagnampy anay amin'ity fahavoazana mahazo anay ity. Raha ny commune Ambohimanana no resahana dia tongotra roa andro andalana zay vao tonga aty an-toerana. Fanampiana zany izy ireny fa fantaro ihany koa fa mbola tsy fongana ny valanaretina mpox eto amintsika fa mila mitandrina ny rehetra ka tany Antsirabe zao dia nanaovana atrikasa ny nanaovana jeritodika ny mahakasika izay valanaretina mpox izay niresahan'ireo taremarika indrindra ny famizarana ny traikefa amin'izay ady atao amin'ny fiparitany ity mpox ity ny arahana tamin'ny fatra maromaro izy ity ireo mpiara-miombinanto ka raha ny vavana amin'ny teny menjana ary fanantenana sy ny reviny dami miaraka amin'ny taremarika tsara ho fantatra mandidina izay mpox izay. 704 ireo voamarina fa voan'ny mpox teto Madagasikara hatreto, 7 ireo namony ainy mbola ao anatiny ady amin'izay mpox izay isika amin'izao fotoan'izao ary tanjo napetraka ny anavoanana izany. Antony nanaovana ny atrikasa fifampizarana traikefa, nanaovana jeritodika amin'ny ady atao. Jeritodika ny arahan'ny faritra marobe teto Madagasikara ireo mpiara-miombinanto ka dia nafahana ny fampijery zany amin'ny rehetrarehetra ny atao hoe inona ny zavatra atao mba hanatratrarantsika ny tanjona dia zay famohanana ny mpox zay. Lay tranga misy moa zany ny mpox misy karazany le izy fa raha ny eto Madagasikara dia misy an'izay cladin-be zay azo amin'ny firaisana ranofo zany eo amin'ny manodidina ny 900 fa ny contact kosa eo amin'ny ampatelony zany no mifindra amin'izay. Zay nisan'ny mahasarotra ny tiady ity satria any amin'ny toerana sarotra any ny atombohan'le izy dia toerana mamenatra moa reny amintsika malagasy dia matetika efa tena reraka le olona no manantona. Antoka lehibe miaro amin'ny aretina ny vaksiny ary efa miparitaka manerana ny faritra izany izay natao ho an'ny rehetra.
ny vaksiny moa zany dia efa tonga eto toerana dia efa tapitra ny vaksiny tamin'ny andiany voalohany amin'ny vaksiny amin'ny andiany faharoa kosa dia efa tonga eto toerana ary raha hitantsika dia teto amin'ny toerana anaovana vaksiny teto dia namita ny vaksiny dose faharoa ny mpikatoka rehetra teto amin'ity toerana ty dia efa nanao ho any amin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara 2020 dia efa miparitaka ny vaksiny eto ny ministera dia mbola manasa antsika rehetrarehetra andaotsika hanao vaksiny satria vaksiny ihany ny fomba mahomby ahafahana miaro antsika amin'izany mpox zany. Naharitra efatrandro moa ny atrikasa izay nahitana mpandray anjara manodidina ny 50 resaka fiara-miasa amin'ny any ivelany indray reto vaovao entina amintsika manaraka reto feno 7 taona ny armée populaire de la libération de Chine 7 taona kosa ny antsoina hoe longue marche de l'armée rouge nanamarika ireo fahatsiarovana ireo ny teo anivon'ny masivoan'ny Chine eto Madagasikara omaly izany maro ny asa indraiketany tafika sinoa amin'izao fotoana izao toy ny fampanjakana ny fahalemana maneran-tany sy ny fampandrihan-tany mariky ny adidy ny herim-po sy ny tsy fivadiana ny fihetsika nataon'ny armée rouge 7 taona lasa zay ho ny ministry ny folo alinda malagasy betsaka ny fifanankalozarana aratafika teo amin'ny Chine sy Madagasikara raha tsy tanisa fa tsy ireo fampifanana isa-tsokajiny ka ho an'ny amin'ity taonty dia 7 isandreo anaraka izany fifanana izany notolorana mari-pakasitrahana sy mari-pahatsiarovana ireo efa navita izany zany mahakasika izay fifanana izay. Madagasikara ny lanonana iny fa tany Allemagne kosa dia nanolotra ny dika mitovy amin'ny taratasy manendry azy ho maso manana fahefana feno misolo tenan'ny Madagasikara ny Allemagne azy tamin'ny filoha fédéral'ny Allemagne i Alain Mananjary Razafimbelo anisan'ny andraiky ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Allemagne izay ho tsy haiviny nalisorandriamasinoro antsika. Anisany andraikitry Alain Mananjary Razafimbelo masoivo miavaka sady manana fahefana feno misolo tenan'ny Republikan'ny Madagasikara eto amin'ny Republika Fédéral'ny Allemagne ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta eo amin'ny sehatra politika, toe-karena, varotra, kolotsaina sy ny fampandrosoana. Efa ela no nisy ny fiara-miasa indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fambolena maharitra, ny angovoazavoazana sy ny fanofanana isan-tsokajiny. Hanokatra pejy vaovao amin'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Allemagne izao fanendreny izao amin'ny lafiny maro toy ny toe-karena, varotra, fanabeazana sy ny siansa. Teto amin'ny Villa Borzich eto Berlin no nanaovana ny lanonana ara-diplomatika nandraisana azy. Lanonana manamarika ny fiatombohan'ny iraka ara-diplomatika ataon'ny masoivo vaovao. Izay ny vaovao tany ivelany fa iresaka fitsaboana ara-saintsika mbola maro ny malagasy no tsy mahafantatra ny lanja ny asan'izany psikologa zany mbola lafo ihany koa ny sara fitsaboana ary tena mbola ambany dia ambany ny isan'ireny psikologa ireny raha ny eto amintsika satria tsy manana afa-tsy psikology 7 isika eto Madagasikara ary 9 ihany no any amin'ny faritra ka ho fanatsarana ny fitsaboana eto Madagasikara sy hanazavana ny mikasika ny fijery hafa mikasika ity fitsaboana ity indrindra dia nisy ny famelapelaran-kevitra narahana fiofanana no karakarain'ny humanité inclusion izay nanasana manam-pahaizana manokana avy any ivelany ho azavain'ny Miraindry Anjafy amintsika eo amin'ny sany Roger Andriamanalina. Ho an'ireo manana rafitra ara-pahasalamana mandroso dia psikologa iray ho an'ny olona arivo hatramin'ny 3 arivo. Ho a Madagasikara kosa dia tsy misy afa-tsy 7 isan'izy ireo manerana nosy ka 9 no any amin'ny faritra ary iray ihany no mpiasa-panjakana. Anisany antony mahatonga ny malagasy tsy dia taitra loatra na koa ambony ny saran'ny fanatonana azy ireny eto amintsika. Fa mbola maro ihany koa ireo malagasy manana fijery hafa ity fitsaboana ity toy ny fiheverana fa ireo ambara ho marary saina efa lalipaka ihany no tokony manantona azy ireny. Eo ihany koa ny famenarana na ny fiheverana fa asan-devoly na misavy no mahatonga ny aretin'ny saina. Ny rehetra na ny raritsaina miverimberina nefa dia tokony anatonana azy ireny indrindra taoriana ny fandalovana COVID-19 izay niteraka fitaintainana sy raritsaina maro. Ny olona rehetrarehetra vy tena kely be ny manasaraka ny hoe olona
entre guillemets be ty teneko ty anaty farany sosina be hoe normal sy tsy normal satria tsika rehetrarehetra dia miaina ny zavatra sarotra foana isan'andro araka ny efanteneny teo zany dia hoe ny fiverimberenan'ireny zavatra ireny mety hiteraka fahaketrahana memavesatra dia rehefa tsy zakan'ilay olona ntsony rehefa mahatsapa fitarainana izy rehefa mahatsapa fijaliana izy dia efa manomboka afaka manatona manampahaizana momba an'ilay fahasalaman'ny saina sy tohana ara-psikososialy any zany le izy rehefa manana fahasarotana be izy eo amin'ny fiainany ka manakana anazy tsy handray anjara feno amin'ny fiainam-pianakaviany amin'ny fiainam-piarahamoniny sy amin'ny fiainam-pireneny dia izay dia efa manomboka afaka manatona izy. Fanazavana mikasika izay ny fanatsarana ny fitsaboana eto Madagasikara izay no antony nanaovana ity famelabelaran-kevitra ity izay nokarakarain'ny humanité inclusion ao anatin'ny tetikasa tony izay nanasana manampahaizana manokana avy any amin'ny CHU avy any France sady nanome fiofanana ireo mpitsabo eto Madagasikara. Tsahivana fa nanomboka ny taona 2024 no nisy ny sampam-piofanana mikasika izay psikologia izay eto Madagasikara any amin'ireo université roa dia ny université Anakatso sy ny UCM na ny université catholique de Madagasikara. Anisan'ireo reradreraka ara-tsaina zareo tanora avy niatrika ny fanadinana baccalauréat ao anatin'izay fikolokoloana ny ara-tsaina izay dia ilaina ny miala sasatra, maka-rivotra, somary mivoaka ny faritra misy atsika raha ny hita teny amin'ny gara Andotapenaka teny toby fiantsonan'ny taxi brosy dia efa maro ny olona no mandeha miala sasatra any amin'ny tapany avaratry nosy no tena be mpandera ny hitan'ny mpanao gazetinay teny toerana amin'ny ankapobeny dia milamina ny resaka fandriam-pahalemana saingy misy ny loza-pifamoivoizana toy ny tranga tamin'ny alahady lasa teo izay namoizana aina ka anaovana fanentanana sy fitandremana ihany koa amin'izao fotoana mahabe mpivezivezy amin'izao fotoa mpiala-tsasatra izao Mira Indrianjafy sy Jacques Kotomaka. Taoriana ny faina amby-roapolo volana Jiona nanombohan'ny fotoam-pialan-tsasatra dia saika maro toy izao ireo mpandeha amin'ireo tompo-piantsonana maro tondrenivohitra anisan'izany ny teto amin'ny Garamaki Andotapenaka. Ny azon'ny faritra avaratriny aloha no tena maro. Izao zay vao mba milamindamina amin'ilay mpianatra mba vakansa dia izay vao mandeha amin'izay. Any Majunga mba milamina mba lavitra an'ilay rotoroto eto Antananarivo anankitelo. Fa ankoatran'ny azo ireo faritra dia misy ihany koa ireo mody avy navita fialan-tsasatra. Hanao vakansa teto. Izay tsy hanao vakansa fa olona mipetraka. Manodidina 700 ireo fiara miainga sy miditra eto isan'andro ao anatin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao raha manodidina 100 izy amin'ny fotoana hafana ny basse saison. 70 amin'ireny mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra, 50 mihazo ny lalam-pirenena faha-enina ary 20 mihazo ny lalam-pirenena faha-roa. Raha oharina tamin'ny herintaona izy aloha nisy fiakarany kely fa mbola tsy tena hoe betsaka raha vanim-potoana sahala amin'izao dia ataoko hoe misy eo amin'ny 5% eo zany raha mihoatra ny tamin'ny herintaona io izay resahako izay. Zany hoe fotoana fohy eo amin'ny 2 volana eo no tena na mahery kely eo no tena hoe betsaka le makany amin'ny faritra. Tsara ny lalana amin'ny ankapobeny ho an'ireo lalam-pirenena ireo ka mahatonga ireo fiara sasany azo-pana mandeha mafy ka mety hiteraka lozam-pifamoivozana toy ny seho ny alahady lasa teo. Fiara anankiray avy any Mahajanga amin'ny divadiva raina tsina le andro ngamba mety tany tamin'ny 3 na tamin'ny 4 maraina tany hoany teo eo ngambany nisongona fiara anankiray dia nefa nisy fiara mipotra tampoka dia nitera dozy dia izay le teneniko foana hoe le fisongonana mampidozy raha izay faharoa le lalana koa efa mety tsara dia indraindray manana eritreritra hoe andeha mafy ako dia le fandehanana mafy nefa indraindray mitera doza. Fanaon'ny ireto mpitatitra ireto ny manao karavanina na miara-mitanjozotra ho fiarovana ny loza sy hialana amin'ny fanakanan-dalana na ny tsy fandriam-pahalemana izay nambara teto fa tsy dia nisy tatoato. Telina ilaina tokoa izay fitandremana izay amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny fifamoivoizana fa ity vaovao manaraka ity dia resaka tontolo an-dranomasina ny farana omaly ny herinandro ny teokarena manga aty Afrika ho an'ity taona 2024 ity na ny Africa Blue Economy Week izany
hetsika izay manasongadana ny haivao amin'ny fampiasana maritra ny ranomasina ny renirano ny farihy izay nitanterana tany Luanda Angola manome fanohanana izay tetika asa asapahitanana amin'ny fiariana anaty rano izany tetika asa vehivavy sy tanora no mendanja tamin'ity taona ity ary anisany nahazo tohana ohatra ity Boledi izay tanora mpandrarava eto Madagasikara nanangana ny orinasa Makwa Madagascar Aquaculture. Azo idirana tsara mamorona ary koa miaro amin'ny fomba maritra ny arena anaty rano eto Madagasikara sy ampiarina mitondra fiovana goavana amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialy hoy Thibaut Edy nandritra ny Africa Blue Economy Week ny traikefa ny namorona ny orinasany Madagascar Aquaculture na Makwa hatramin'ny fananganana ny Aqua Academy izay vovonana manofana ny mpiompitondra anaty rano no matianina noho ny voaboasany teto rehefa mahazo tohana ara-teknika sy fitantanana amin'ny fomba maharitra azo antoka ny fisandratan'ny fiompiana anaty rano hoy ity tanora mpandraraha malagasy ity nanoloana ireo tompon'andraikitra afrikanina sy ny tompon'andraikitry ny fandarana asa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ny PNUD. Folo taona no nilofosany anatin'ity sehatra ity start-up no niandohany ary izao mamiratra ty Afrika izao amin'ny alalan'ny Africa Blue Economy Week natao tany Luanda renivohitry Angola. $4 izy ireo no namaly ny vinany ity hetsika ity $9 no azon'ny Thibaut Edy fanohanana ny arahany sitraka tamin'ny mahatanty tsy manao raty Paubert mpampianatra pikaroka mpanolo-tsaina eo anivon'ny SADC momba ny fiompiana trondro sy ny ranomasina ary ny toetrandro. Ialana tsiny no ny amin'ny sary teo no ny fahatapahany herinaratra teto amin'ny foibe fitenenana eto amin'ny televiziona malagasy avy nanaraka ny mahakasika ny tetika asa ny tanora mpandraraha iray eo amin'ny sehatry ny tontolo an-dranomasina isika izay anisany nahazotoana tao anatin'ilay herinandro ny toe-karena manga aty Afrika na ny Africa Blue Economy Week izany izay nentiny nandrianana razafin-dramary teo. Fa isokatra bebe kokoa amin'ny fiara-miasa amin'ireo université tsy miankina ka mahafen'ny fepetra takina amin'ny université ao Maurice Australie noho izay indrindra dia isy ny vatsim-pianarana mahaimaim-poana omena ireo mpianatra ka amin'izao fotoana izao dia mitety ireo sekoly ambony sy miankina eto Antananarivo ireo tompony andraikitra misahana izany avy amin'ireo firenena roa izay voalaza ireo ho ampahafantariny Nikita Levila amintsika ny andindininy misy kokoa mahakasika izay. Kandidata iraisam-pirenena manodidina ny 100 ny voasafidy maneran-tany ny sitraka ilay vatsim-pianarana Australie award misa 7,700 izay nomena firenena 5 ka ny 3 amin'ireo dia firenena afrikanina avokoa tamin'ny taona 2024 anisany ny sitraka izany Madagasikara. Tafiditra anatin'ilay fandaranasa lehibe Australie Award scholarships izay vatsin'ny gouvernemanta australiana vola. Amin'ny taona 2024 ity dia misokatra bebe kokoa amin'ny fiara-miasa amin'ireo sekoly ambony tsy miankina ny firenena maorisiana sy australiana ka université misy 20 anantoerana ho an'olotra vatsim-pianarana mamaim-poana ho an'ireo mpianatra mahafen'ny fepetra io anivon'ireo université tsy miankina. Izy moa zany fiara-miasa amin'ny fandefasana mpianatra mianatra any amin'ireo toeranareo ny tena tombony be zany dia tsy misy zavatra etoan'ny ray aman-dreny fa misy zany ny fanamorana n'ilay fandehanana any na ny billet d'avion ny ankizy satria avy hatrany ny ankizy sady omena asa no mianatra tsy zany hoe zany ny ankizy zany rehefa mianatra dia mahazo diplôma avy amin'ny firenena anglophone zany hoe avy any Angleterre koa zany diplôman'ny ankizy satria tsy misy zavatra hoe etoana tsy misy na inona fa misy fotsiny zany ny formation zany hoe fahamanamafisana ny fianarana ny teny anglisy sy ny teny frantsay ao anatin'ny 3 volana rehefa mahavita ny ankizy ary tsy hanavahana satria mila mpianatra maro zareo any Maurice na any Australia betsaka ary avy hatrany ny tena tombony amin'ilay izy sady miasa izy ny ankizy no mianatra rehefa vita le fianarany any dia tonga dia miasa izy na koa izy ano fianarana any Angleterre
afaka atao satria ny diplôma dia ekeny ny firenena anglophone zany ny diplôma azony zareo avy ao marina fa hita ao anatin'ny fandaram-pianarana avokoa ireo sehatra lara-pameana ho an'ny Madagasikara toy ny fambolena, ny fiompiana, ny fiarovana ara-tsakafo, fiovan'ny toetrandro, arenagibon'ny tany sy ny angovo ary ny maro hafa. Tanjon'ity fandaranasa lehibe ity no tsy maintsy hiverenan'ireo mpisiraka vatsy-pianarana eto Madagasikara ary miasa mandritra ny taona varavakelany mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Maraparana ny tapany voalohany fampalalam-baovao isika mialohan'ny andresantsika vahiny manokana rehefa avy eo hiverenantsika ny vaovao mahakasika ny finoana amin'ity alahady ity. Mbola tsy ampy ny mpitandrina FJKM nivoaka tamin'ireny toeram-panomanana manoloana ny famaroan'ny fiangonana etsy ankilany dia mitana larana voalohany tamin'ny fanadinam-panjakana ny taona 2024 ny sekoly FJKM ka fotoan-dehibe androany teny Antsahamanitra nanarahana ireo mpampianatra sy mpitandrina misa 770 ho ampahafantariny Ambinitsoa Andriamasary velo amintsika. Valonjato misy any sekoly FJKM manerana ny nosy tonga hatrany ambanivohitra lavitra indrindra itovizana amin'ny sekolim-panjakana ny tsy fahampiany mpanabe saingy tombony ho azy ny fananana sekoly fanofanana mpampianatra na IFRP mamoaka mpampianatra latsaky ny 100 isan-taona tsy mbola mahasahana ny sekoly izy rehetra saingy amin'ny ankapobeny dia tsara ny voaka mpanadinana amin'ny sekoly FJKM. Raha nilenta ny fampianarana amin'ny sekoly FJKM raha manaraka isika rehetra jerefa ho an'ny tamin'ny herintaona fotsiny zao voka-panadinana CEPE, BEPC, BAC anisan'ny mitazona ny lohan'ny sekoly FJKM. Mpanabe 750 navita fianarana no navoaka teto Antsahamanitra tamin'ity alahady ity etsy ankilany mpitandrina 770 no nitsofon-drano ary ho aparitaka amin'ny synodam-paritany valo amin'ny telopolo. Ampy mitanina sany FJKM dia soratra masina mamaly manao hoe be ny vokatra fa mampiasa ny vitsy. Atsika miresaka zao dia manodidina eo amin'ny 220 sy ray alina anisan'ny fiangonana FJKM ary ny kristianina dia miisa 9 tapitrisa. Azo lazaina fa na dia tsy latsaky ny 100 isa-taona aza ny mpitandrina irana mavita fianarana dia mbola tsy ampy izany satria midadasika ny asa ary tsy mora ihany koa ny fotoana filazantsara fa isaorana n'Andriamanitra fa anisan'ny tena hoe manao ezaka lehibe tsika ary tena mampitombo ny isan'ny mpitandrina izay manao ny asa ary tsy eto Madagasikara ihany io fa hatrany ampitandranomasina dia misy malagasy maro na miasa na mianatra na mitoetra ihany koa dia misy ihany koa ireo pasteur FJKM mamita niraka mitoro filazantsara ary misy ny fiangonana any amin'ireny toerana ireny. Manana toeram-panomanana mpitandrina 5 ny FJKM, kolejy ny 4 dia ao Ivato, Mandritsara, Fianaratsoa, Ambatondrazaka ary fakulté tokana. Ambatondrazaka no zandrindrindra amin'ireo toeram-panomanana ireo 7 taona. Fianaratsoa ny zokiny indrindra izay mankalaza ny fa 15 taona. Ireo missionnaire LMS no nanangana azy. Faranantsika aloha ny tapany voalohany fampalalam-baovao fa andray vahiny isika rehefa avy eo iresaka mahakasika ny ady amin'ny alatr'olona sy ny fahaverezan'olona nanasa vahiny avy eo anivo ny centre opérationnel na ny ivo toeram-pibakiona amongorana izay tambazotra na mpangalatr'olona izay ka mametraka ny mandra-peona vetivety tompoky lahy sy tompoky vavy.